Androany no namaranana ilay hetsika lehibe izay nataon'ny sekoly ambony tsy miankina ISPM etsy Antsibolo tao amin'ny kahalotaona nosy moa no nanatanterahana ity hetsika ity ary nisongadina tao anatin'izany ny famaroan'ny lalam-piofanana afaka arahan'ireo mpianatra eo anivon'izany sekoly ambony izany teo ihany koa ireo karazana vokam-pikarohana izay nanomezana lanja ity fotoana ity. Fampirisiana ny tanora mba hiditra amin'ny fikarohana ary amokatra vikapikarohana azo iseraserana sy tedavana lalana azo anaovana asa sy azo idirana amin'ny sehatry ny asa. Ny fitoerana ISPM moa dia misokatra ho an'ny rehetra izay manana ny baka. Misy lalam-piofanana ho an'ny sokajiny baka rehetra arakaraky ny lalam-piofanana izay safidiana fa dia miantso ny tanora izay mieritreritra ny hiditra amin'ny fampianarana ambony mba isafidy izay filière ary ahafantarana misimisy kokoa ny hoaviny raha ohatra ka miditra amin'ny lalam-piofanana anankiray. Ny fidirana eto amin'ny fitoerana ISPM moa dia misy fitsapam-pahaizana atao hoe concours. Amin'ny taona ity dia any amin'ny volana oktobra ny concours miandry ny valin'ny baka izay dia mametraka ny daty anaovana izay concours izay ary koa ny fidirana zany dia indray mandeha ihany concours ary ny fidirana mianatra ho an'ny taom-pianarana 17 sy 20 sy 18 sy 20 dia amin'ny faran'ny volana novambra. Ka dia misaotra ny rehetra izay nandalo nitsidika ny salon de l'ISPM eto amin'ny Carleton ary manantena fa nahitanareo soa sy nahitanareo fafinaretana fitsidiana dia mirary soa ny rehetra.